Oui, salama daholo, salamantsika eo, fa ny miarabantsika rehetra. Izao andro zoma atoandro, ny 6 mai, fety be any Russie amintsika miteny zao ary tena nataony Poutine tena hoe fety exceptionnel mihitsy tamin'izany andro fandresena nandreseny ny Russiana ny ireto Rainboot na ireto Allemand na ireto tafika Allemand zany tamin'izany andro zany. Ary marihana fa tsara ihany mampatsiahy hoe ny Russiana no nandresy ny Allemand fa tsy ny hoe no ny ady tao amin'ny débarquement tao à Normandie tena diso tanteraka zany. Ary eo manko le travestissena le tantara satria tiany ho takonana hoe c'est la Russie qui a sauvé l'Europe. Fa ny tena marina c'est plutôt hoe tena zay mihitsy la Russie a sauvé l'Europe en battant les Allemands tany à Saint-Pétersbourg sy ny karazany. Ka fety be any Russie amintsika miteny zao non seulement Poutine mampidira ny puissance et en plus c'est une manière aussi de dissuader, c'est une dissuasion va-t-on dire zay fomba fanao daholo zany amin'ny famonoana lolo ny adva. Mbola mitohy le resabe resaka colonel Patrick satria mbola ni-intervenir izy omaly ary mbola niteny izy omaly, niresaka izy omaly. Omaly dia nanazava hoe iresaka momba ny colonel tahintsika ary ilaza hoe iza ilay tovolahy. Fa rehefa tena nandinika misy principe atsika zay amin'ity fandaran'ity ary tsy mbola ny déroger an'izay tsika. Izy principe zay hoe tsy manendry Jesy. Satria ny olona manenjika olona resy dia lasa mivadika ozona ho an'ny tenany izy ka tsy mety zay raha ny tena marina. Ny tena marina zany dia tsy mety mihitsy ny hoe manendry Jesy. Ary misy koa ny principe hoe l'ennemi de mes ennemis, c'est navokako teo, deviennent mes compagnons de guerre, même si on n'est pas amis, que bien plus tard. L'izy manko zany de principe tsotra fotsiny ao anatina esprit ana ady zany, tsy ady totondro na ady tifitra basy. Fa isaky izay mijoro dia ho raisinao ho ennemi, ho favalo, faly ianao amin'ny fahavoazan'ny olona, dia ny tsy fanananao namana anabotsina ny laharanao, fa ianao mihitsy manisika an'le olona hijoro ho fahavalonao, dia vao maika manalavitra anao amin'ny tanjona zay tokony andananao. Nananatra an'izany teto matetika hoe tsy hoe isaky ny olona zay mijoro na isaky zay mandeha dia tonga dia atsangana ho favalo ary ajanony ny haine hoa. On peut ne pas avoir les mêmes avis politiques, les mêmes principes et options politiques, mais de là à haïr les gens, pas. Ça n'a jamais que nous, on n'est pas ici pour haïr, mais on est ici pour faire évoluer les choses. D'ailleurs, on a tout entendu, ou ce qu'on a interrogé, ary nisy olona napatsiahana
nahatongavako tamin'izany réflexion zany, de donc, androany zany de miteny hoe, ajanona, ny resaka tahina colonel. Ary de toute manière, tsy izy ny cible. Bon, ho azavaitsika zany hoe, inona marina ny zavatra mitranga. Araky ny lazaiko taminareo hoe nandefa olona ako, nijery, hoe ahoana marina, tamin'ny, on est vendredi, tamin'ny talata iny sa alarobia, hoe ahoana marina, azo atao ve, possible ve no mitsoka, ao amin'io le toerana fanaovana ankety io. À la base aloha zany, tokony tsy possible satria, tokony ho feno garde, isaky ny coin ireo coin. Zay zany anankiray. Fa rehefa tena natao ny fanadihadiana zany, raisinao zany le ampitovinao zany le version ny kapsily sy ny version ny zavatra ny tsangarelona, de misy fandraisany eo amin'ny ora hoe amy 5 maraina. Fa ny tsy itovizany de hoe ny saoty varavarakely. Inona nahatonga ny kapsily miteny hoe saoty varavarakely le olona. Io zany malasa saina. Zany hoe navady kapsily zany ny zavatra tena marina. Ny tena marina ty zao. Taty ambadiky ny bureau, zay ohatrany somary misy veranda, no nandeha ity colonel Patrick. Zany hoe tsy taty amin'ny fasy, façade principale amin'ny io, no nandanany le riny voka fa taty ambadika, rehefa nanatitra fandrina, zay natoriny colonel Patrick atao amin'le efitra, ity garde. Ilay garde mibatan'le fandrina, le matelas zany. Colonel Patrick nitsorika, mifindra amin'le broilany, de tonga de eo amin'le veranda, de lasa. Fa naninona ny lasa hoe ny saoty varavarakely. Io zany tsy fantatra inona ny intention. Est-ce que c'est une intention, plutôt intention de manipuler, ou de mentir, ou de cacher la vérité? Apetrako iny. Fa virenako avy eo. Fa rehefa tafatsoka zany le bandy, colonel zany, dia nanatitra Sansedry. De tany tsy tohizatrika ny tantara satria manjary manahirana, satria il y a de fortes présomptions et de suspicions fa mbola ao Antananarivo olona io, ary any an-tranona manam-pahefana ambony. Il y a de fortes présomptions fa mbola ao Antananarivo olona io,
ary anetran'olona ambony. Misy miaro zany izy. Zany zavatra lazaiko atsika. Mampagaga le teny misy récupération stratégique manko le izy. Misy récupération politique koa le izy. Fa naninona no niandreny colonel Tahina Voatsoka i Kapsily vao niaro azy. De tsy possible ve no mety ahenony Kapsily hoe mandeha ao anaty conseil des ministres ane? Ny zavatra ohatran'izao tsy fampiantso ve samy promoa. Ora zokony be misy fanalana an'ity olo ty ao anatin'ity revy ty. De tsy possible ve ny intervenir ny antso an'le filoham-pirenena hoe monsieur le président tsy mety io tompo fa mba miangavy fa zao navela hiditra canal le exécutif zany hoe le président c'est un moyen, c'est une occasion de rire en or de prendre avec moi et récupérer en même temps la gendarmerie. Satria fantatra zany fa ny Tahina de respecté eo anatrehan'ny collaborateurany. Tany fiadanana ary tao amin'ny Ratsimandrava. Izy ihany no niteny an'izany. E mahay miasa le bandy fa tsy tsika. C'est une occasion en or izy fa alao anao itapitapy ao. Ozy le cousin zay. Le itapitapy ao. Dio fa nitapitapy tokoa. De tonga de nidefy eno tsara le teniny amin'ny voalohany izy miteny hoe mahalala. Tsisy mahalala gendarme maro noho izany areo. Reto samy teneny teo daholo. Fa ny farany izy miteny hoe tsisy manana gendarme maro noho izany areo. Avereo ny nona tsara. Zany hoe à la limite zany natosika mihitsy anao erreur l'exécutif de nandrasan'ny lery tao amin'ny koa. Io araha fa tompony nandraiky zareo tratrako reto izy. Eto amin'ny akodimirana. Eo zany le izy. Fa na izany na zany mbola tsy manala foana zany le hoe ny filoham-pirenena ve no mibaiko amin'ny Kapsily hoe ataovy say Kapsily à vide de pouvoir. À vide de pouvoir le rangaha teo filoham-pirenena izy. Nous, de son propre chef, Asie. Satria effectivement raha ohatra miady retsy dia fragilisé ndray na izy roa mihitsy de mora ho any Kapsily manapatitaka an'ireo ao anatin'ny film. Retsika moa tsy de nianatra raha teo ka tsy mahalala tsy mahay stratégie fa minaviguer à vue. Zay zany le zavatra. Misy tanjona ary tena hoe avelao hidy bingo. Tompony andraikitra nareo fa tsy za ialako pa io tsy tafiditra ao amin'io araka ama-gendarme de ohatrany hoe tao mijoro zany hoe miaro ny gendarmerie. I Kapsily mba miaro atsika.
nefa kapsily manana objectif caché. Le pouvoir. Le pouvoir. Ça, hein? Nandinika ny tena hoe journaliste mba ataovy ny fanadihadiana. Manao kapiteny. Tamin'io évasion entre guillemets io ve. Tao colonel. Ozy izy. Tsy tao izy fa ao ne misy chef de service ao. De misy an'ireny le ambony reny ny andro tao tsara ambona tsara mihitsy tao. Colonel avy mipetraka ao amin'ny camp sa tsy? Tsy mipetraka ao. Faut qu'une décision, tsy mbola filière na les unités de décision, io ndray no itovizana amin'ny tapsily. Miainga avy any amin'ny secrétaire d'État, directeur, chef de service, tokony misaoty daholo. Fa nanino ny kapsily tsy niteny an'izany hoe tokony misaoty ny secrétaire d'État. Jereo tsisy resaka an'izany ao. Satria olon'ny kapsily io. Olon'ny lery le secrétaire d'État de sarotra amin'ny lery ny teny hoe fa tonga de tsisy idiran'ny parasy. Ny défense ampalany lery de jera tsara ne le tir croisé ataony kapsily sy colonel Patrick. Kapsily mitifitra ministre ny défense, colonel Patrick koa mitifitra ministre ny défense. À ce niveau-là, comme je n'arrête pas de vous dire, quand tellement il y a des coïncidences, ce ne sont plus des coïncidences. Coïncidence avy les kapsily amin'ny ministre ny défense, naveriny intelo zay moady. Coïncidence avy zany. Coïncidence avy les colonel Patrick au moins intelo. Isaky miteny ao anatin'le intervention ny ministre ny défense. Zany tsy miteny madio. Ny ministre ny défense, Fity zavatra ty ny tena tiako démontrer ao anatin'ity zavatra ty hoe misy bandy teo filoham-pirenena mihitsy. De ampediny daholo zao tontolo zao. Apatritany daholo. Ary il tente d'asseoir son pouvoir par le biais de la gendarmerie. Efa ahoana kosa ampe dikan'ireny cause reny de zao ahoana ampe lany élément reny. Zay ny dikan'ireny cause reny. Tompony andraikitra laha amin'ny fanalana an'io fa raha metrika ny gendarme zany de fa mihina mitady kiraro lala ho avy zay. En terme militaire zany ny dika zany hoe ho avy zay. Fa nanina tsy voté ao anaty conseil des ministres ni secrétaire d'État, la gendarmerie nous miarde le dossier. Il l'a dit lui-même, c'est moi qui suis responsable de mes hommes. Tel est aussi l'engagement et le devoir d'un secrétaire d'État à la gendarmerie. Ouais, miarde nul. Fa miarde nul veut les secrétaires d'État à la gendarmerie? Non. Ma tout votre que les houle. Kamanina tsy niteneny nga bomba hoe nga présidentiena Andriamato Kapsily hoe fa ny ministre du moins ni secrétaire d'État à la gendarmerie ko tompony andraikitra. Il l'a vraiment écarté du lot
comme si c'était le saint en personne. Enfin, les autres étaient étaient au banc des accusés. Entre autres, le ministre de la Défense, qui n'a rien à voir avec la décision. Le Premier ministre et le président. Télérisant, là, ça me tue pas mêler ça. Monsieur le Président, Argentine communophone. Naïno, mais arakamni bombu. Yukapsilu. Naïno, dans le meilleur délai, il annule l'année. Comment vous avez dégommé Herman Razafmaev en 2 temps, 3 mouvements? Il annule l'année. Comment vous avez fait limoger Madame Christine Razanamassou? Comment tu es un homme raikotanu? Il est l'enfant de Vandara. De Haura. Haura, ça dit, la sénène, Famanine, n'a non, ça de où l'a demandé. Et à vous, tiens. Non? Mais la tienne, monsieur le président. A tout qu'on y est, retour le menti de Nanoé. Ah, les femmes n'ont comme un toilettage, les présidents, hein. Taknin na vavako teto. Tam'izany resaka colonel tahiny zany tamin'ny hetsika fotsy. Taknin. Artiste tsy tia an'izany colonel tahiny zany. Tamin'ireny hetsika fotsy ireny. Tipindiniary dainko sikinode. Dainkody sikinode. Otra manisaka fako. Pio. Anatra ho an'ny laitsany jambony zany. Tsy manao récupération anareo gendarme, ary lasa koa rehefa voadona vatsy de lasa koa récupéreny, vomaika koa récupéreny Korotamby. Non? Zany tsy nahita zany anomena. Nieny zay moaly fa tsy nahita zany miala ny secrétaire d'État à la gendarmerie. Tsy nahita zany zay. Ka zay no tiako zaraina amitsika androany hoe tsika tsy manendry Jesy. Fa ny zavatra marina de zao hoe ambadiko zao zavatra mitrago zao hoe filoham-pirenena. Zay ny fanontaniana mipetraka ary goavany zay. Dikan'izany raha ohatra izy no ambadika zao, cocktail molotov mipetraka tariam-bavadin'olona. Ohatran'ny efa manahirana ihany, ary misy koa ny filazana hoe kitika constitution. Efa mety tonga angamba ny tsotsoromamba isarahana any ambonimbony any ka mety ny problema moa ka any ambonimbony any mahery be ny rivotra rehefa le na tsy rivotra cyclone raha de ohatran'ny cyclone rehefa mandeha le izy. Ka manaraka tsika arahantsika akaiky, arao ny fandaratsika, de araky ny teneniko foana hoe oreolo le raha mety aminareo fandarana de aza misarasara manao donation. Tsy fitarainana zany fa tena fiangaviana mihitsy, satria tena tsy afeniko fahatratso ty ozy izy tsy araka le izy. Zay ny tena marina. Misy olona mako miteny zany hoe ny Fleury mangataka saosy foana mangataka. Ben oui. Tsy maintsy zavatra aiza nandavanao ny avocat amin'ny zavatra ataon'le tolo reto isan'andro. Moramora kokoa no mikritika no manao. Zay le izy, moramora mikritika no manao ary enao mikritika io. Atraiza ny zavatra vitanao tao anatin'izao tolona sy zavatra miantra amin'ny firenena zao. Atraiza ny zavatra vitanao. Sao de lozanao amin'ny style fotsiny.
Tsy be zesty rano tanana fotsiny fa finalement anao tsy aniny. Dahore, veloma tokoa, sambo tahin'Andriamanitra.